Sosialy kosa indray taorinan'ny fotoam-pialatsasatra saika namonjy ireny toerana fanamboarana fiarakodia ireny avokoa ny garage ny akamaroan'ireo mpialatsasatra saika namonjy kilometatra maromaro avokoa mba hiazo ranomasina mantsy ny akamaroan'ny mpialatsasatra noho izany saika ahitana fahasimbany avokoa ny fiarakodian'izy ireo raha ny hita eny amin'ireny ivotoerana fanamboarana fiarakodia ireny. Taorian'ny fialan-tsasatra iny dia maro ireo tompona fiara no manatona garazy ankehitriny. Raha ny fanazavana nentin'ny mpanamboatra fiara raitsy ambodivony dia matetika mpitranga indrindra amin'izao dia ny fahavoazana eo anivon'ny hisatra na ny frein ary ny disque embrayage. Vokatry ny lalana lavitra sy ny faratsian'ny lalana ary ny vesatra tafahoatra moa ny tena antony mahatonga izany. Misy ihany koa nefa ny manamboatra ny transmission satria rakaraky ny halavan'ny lalana no mahatonga ny transmission simba satria miolakolaka be any lalana eto Madagasikara. Miasa mafy niteraka fahavoazana avy hatrany ho an'ny transmission ireny ka na mividy vaovao na mamelona ny efa simba no mety. Raha ny fahitana ny akamaroan'ireo toerana fanamboarana fiara aloha dia hita fa maro tokoa ireo fiaramboarana eny amin'izy ireny ankehitriny. Ilaina tokoa mantsy ny fanatonana ireo mahay manokana amin'ny resaka mekanika satria lahatokana ny aina ho isika malagasy.